Bola taranja bola lavalava izay ihany fa eo anivon'ny section kosa indray izy ity sokajy zandriny ny commission jeune eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra no mikarakara ny tournoi ho an'ny cadet ka nitanterahana ny alakamisy teo ny lalao famaranana teny amin'ny kianja Maki ka ny ekipa ny 15 frères Avetsy Anosy no voaositra ho tompon-daka rehefa nandresy ny 15 rapide avy eny Akato. Bola mena tolomarika moa fikarakarana ny lisansy izy ireo aorina fikarakarana ny eo anatin'izany dia totosa ny alakamisy teo teny amin'ny kianja Maki antotam-penaka ny lalao famaranana ho an'ny sokajy zandriny izay karakarain'ny commission jeune eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Ireto miatrika ny lalao famaranana reto dia ny 15 frères Avetsy Anosy manao akanjo mainty amin'ny sary sy ny 15 rapide avy eny Akato manao akanjo mena. Iry zareo Avetsy Anosy no nivoaka nandresy ka ny bata ny amboara tamin'ity lalao famaranana ho an'ny sokajy zandriny ity afa-po ny mpikarakara raha ho an'ny andrana voalohany amin'ny faninanana ho an'ny sokajy zandriny. Ny fahitako anazy tokony tsara tena tsara bebe kokoa noho izao zany no amin'ny manaraka satria ho ahiditra amin'ny rafitra championnat 2015 ohatran'ireny compétition ataon'ny rehetra ao anatin'ny taranja lavalava reny zany ny ataonay amin'ity. Iza zany no andray anjara ny isaky ny filevana ve ohatry ny ahoana zany fandraisana anjara raha ny tournoi championnat zany ho an'ny sokajy cadet? Ho an'ny rehetrarehetra mihitsy zany amin'ny filevana ao amin'ny section Antananarivo renivohitra tokony hanana cadet daholo zany ary tsy hakanavaka na tsy manana filevana fa ny ankizy zandriny ka manaraka ny sokajy manaraka ny salatona misy hoe ny zandriny indrindra 12 taona dia ny zokony indrindra 17 taona. Manahoana ny fanamarinana raha ny fanaraha-masy izay taona izay ny indrindra miteraka olana foana io amin'ny aty amin'ny sokajy zandriny? Ny fanaraha-maso aloha amin'ny resaka taona tsy maintsy takiana aloha voalohany indrindra sary tapakaray dia copie marina hoe fanterahana zany tsy maintsy misy ny zaza manana copie ary izay mihitsy zany hiditra hoe raha ankizy mpianatra izy dia hiditra any amin'ny sekolony izay misy anazy. Iresaka amin'ny ambaratonga ambony zany zay zay raha anay miasa ho zany ny fédération malagasy ny rugby mamialalana anay an'ity taranto ity dia hiditra kely amin'izay mihitsy amin'ny resaka saratona nisy amin'ny sekoly izay misy. Araka izany dia hiditra ao anatin'ny rafitra ofisialy na ny faninanana izay fiadinan'ny tompon-daka toy ny an'ny division voalohany sy ny faharoa ny an'ny sokajy zandriny amin'ny taona 2024 ity.